mianatra eo tongotrao. miarabantsika zatovo namana miarabantsika mpiaino ihany koa mpijery izao fiarantsika mianatra ny ten'andriamanitra izao manaraka irikitandry zay lazay ny lohateny manaraka ny rikitandry ao amin'ny baiboliny misy azany hoe tantara manaraka kitany zany Matthieu toko faharoa andiny faharoa dia zao voalaza aiza lay teraka ho mpanjakany jiosy fa nahitany kitana teny antsinanana zahay ka tonga mba iankohoka eo anatrehany rehefa mijery hoe kitana arahantsika dia ny magy na ilay antsoina hoe olokendry zay ny resaka ireto olokendry reto dia nirahany Heroda mpanjaka tamin'ny fanjakany Heroda no niseho ny tantara mandehanina reo olokendry teraka ilay mpamonjy araka ny voalazan'ny baiboly araka ny voalazan'ny mpaminany Isaia satria mpaminany Isaia tokoa dia efa niteny meloa fa ho teraka ny mpamonjy ange na andritry ny 700 taona vo teraka tateo aoriana ela nge zany teraka tateo aoriana zany hoe zay voalazan'ny baiboly tsy maintsy tanteraka teraka tokoa ary Jesosy tanteraka ny voalazan'ny ten'Andriamanitra ny rahana ireto magy reto na olokendry reto andeha hitady an'ilay zaza teraka dia hoy Heroda hoe tadiavo dia raha hitanareo dia mba teneno fa iankohoka sy hivavaka aminy koa dia lasa le magy lasa le olokendry amin'ny maha olokendry azy dia mankatoy izy ireo dia nandeha ampahatsorana ampitiavana miaraka amin'ny fanomezana sy menaka manitra samihafa ahositra sy atolotra ho an'ilay zaza rehefa nandeha teny dia nahitan'ilay kitana iny le kitana ity dia sy kitana toy ny mahazatra hitantsika andavanandro hoe iny ny Venus iny ny Mercure fa karazana vondrona anjely mitambatra dia lasa kitana ery alavitra ery ireo no mitaridalana lay anjely zany no mitaridalana hoe aty ilay zaza niteraka dia narahandrareo lay kitana lay tangorona anjely dia io fa tonga teo amin'ny fahaterahan'i Jesosy ry zareo rehefa tonga teo izy dia nanao fombafomba sy ny fiankofana tamin'i Jesosy ry mpiaino malala voalohany indrindra lesona tsy ho antsika amin'izany dia zao ianao zany rehefa endry dia mahitan'i Jesosy ianao fa rehefa adaly ianao na manao adaladala tsy ahitan'i Jesosy na oviana mihitsy marobe nge ny olona mivavaka fa farana ihany ny taona nanomboka ihany ny taona fa tsy mahatsapa mihitsy hoe efa niaona tamin'i Jesosy efa nahitan'i Jesosy fa dia mba mandeha ny olona mitady an'i Jesosy dia mba mitady koa fa tsy mahita fa ny endry dia tena mahita satria Heroda nge naniraka nyreto magy reto Heroda dia hoy izy hoe mba teneno rehefa hitanareo izy fa Heroda tsy tena mitady ary ny antony hitadiavany Heroda n'ilay izy ara dia zao hoe raha vao hitan'ilay izy dia tsy ankofany akory fa ho vonony ho poteny satria sao dia manelingelina ny fanjakany tonga tany reto magy reto io Jesosy fa teraka tokoa rehefa natory izy ireo tamin'ny alina dia nanofy rehefa mijery ny toy ny tantarantsika zany eo amin'ny Matthieu toko faharoa io nanofy reto magy reto dia zao tsy afaka ny tantarany Herody izy hoe fa nahitan'i Jesosy teraka izahay fa tao anaty nofy dia hoe andana mivily lalana mody fa aza manao tatitra any amin'ny Heroda hoe nahitan'ilay zaza teraka ny andro Heroda ary marobe koa ny kristianina ny andro hoe aizy Jesosy hitanareo ve Jesosy fa tsy nahita ary fantany fa tsy nanao tatitra taminy reto magy reto dia tezitra Heroda dia ny vonoany avokoa ny zazakely teraka 5 taona midina ny vonoany rehefa tsy tena mitady an'i Jesosy sika dia mora tezitra ary lasa mamono olona irariko mba tsy ianao zany fa ianao mora tezitra io ianao mamonomono io amin'ny fomba fitenenana sy ny sisa tsy tena mitady an'i Jesosy ianao tsy olokendry ianao tsy magy ianao dia reny ny zavatra mitranga mandray lesona zantsika ka ny irariko amin'izao sisa izao mba olokendry ianao lehilahy sy vehivavy endry dia misy anjery hitaridalana antsika hitarika antsika eo amin'i Jesosy fa Jesosy rehefa tadiavina dia hita tahaka nyreto magy reto rehefa nitady an'i Jesosy tena hita azy irariko ianao raha mbola hitoy anandrana ihany koa hitady an'i Kristy dia mba hahita azy any isika tsy izy teraka fa izy tonga ao anatinao ary mitarika ny fiainanao rehetra toy izay ny lohahevitrintsika ary raha dinihina sy fitinina
de ny farany de zao hoe meteza ho tarian'ny anjely am'ireo afatra maro samihafa zeninao fa za de hoe ny sainao foana nyitondranao ny fiainana fa mandraisa taridalana avy any an-danitra toy zay ny lohahevitrantsika any a mirasoantsika fifalinana franco manaraka indray amin'ny fampitinana ny lohahevitra velo marsia mianatra eo tongotrao